Mbola tsy mahaleo tena tanteraka ny fitsarana ary ilaina ny ametrahana ny fanjakana tandalana. Io no anisan'ny vohitra tao anatin'ny fiarahamonjinika izay nikarakarain'ny sendika'ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM androany tetsy amin'ny espace de Andrainarivo. Fotoana izay nandresan'ny mpitsara ny fiarahamonim-pirenena, ny olon-tsotra ary kandida amin'ny fifidianana anjara fandraisana anjara ihany koa moa izany vola ravoavy sy Tsiry Rakoto Arson nanao ny fanadihadiana. Manamafy ny fitakiana ny fametrahana ny tany-tandalana sy ny tokony ametrahana ny tena fahaleovantena amin'ny fitsarana ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM. Araka ny nambaran'ny mpitsara Arnaud Auguste Marius filohan'ny SMM hatramin'ny nahazoan'ny Madagasikara fahaleovantena dia mbola tsy naleo tena mihitsy ny fitsarana malagasy ary mbola nataony mpitondra ny fandimby fitaovana hatrany ny fitsarana. Vonona hiara-iasa amin'ireo vondroka rehetra mahatsapa tokony ametrahana izany fanjakana tandalana izany izay miankina amin'ny fahaleovantena fitsarana, hanolotanana ihany koa naiza sehatra hitadiavana ireo fanamby lehibe ireo. Izay zany no nahatonga anay nanao izao fanambarana izao hoe fotoana tokoa izao ho an'ireo izay manana eritreritra rehetra hanatsara ity firenena ity na ihany koa hirotsaka ho filoha ny Madagasikara. Fotoana izao tokony ifampiresahana, ifampidinihana ary tsy maintsy ny tokony ametrahana izany hoe fahaleovantena fitsarana izany hirosoantsika makany amin'ny tany tandalana satria tsy mbola nisy na dia efa voasoratra anatin'ny lalam-panorenana ny fandimby teto izany tena hoe fahaleovantena fitsarana izany. Ny fitsarana hatramin'izay dia natao fitaovana foana ary mbola toy izany ankehitriny. Andriamatoa Jean-Michel Razavinjatovo izay mpitsara amin'ny fanaraha-maso ny fitantanam-bolam-panjakana na ny Cour des comptes dia nilaza fa misy ny tantely hava-drakotra izay ataony amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka. Antony izay nambarany fa ahafahan'ny mpitondra manango-karena kanefa mampahantra ny malagasy maro an'isa. Rehefa lasa tantely hava-drakotra ny volam-panjakana dina zavatra mitranga, ny mpitondra sy ny mpiray-tsi-kombakomba amin'ny avy any ivelany manan-karena fa itsika vahoaka mahantra zavatra tsotra zay, zavatra tsy adikevitra zay, zavatra fantatry ny rehetra hoe manan-karena Madagasikara, mandohetra daholo ny vahoaka malagasy. Vao mihinam-bary fotsiny ianao dia efa mandoa TVA ianao, mandohetra tany ianao, mandohetra trano ianao, mandoa patanty ianao, mandoa an'izao ianao, mandoa an'izao ianao. Fa jereo ny lalana, jereo ny hôpitaly, jereo ny sekoly sy sisa sy sisa. Tsy izany mihitsy no atao hoe firenena mandroso satria nahoana ratsy fitantanana ilay firenena. Maninona maha ratsy fitantanana anazy? Satria tantely hava-drakotra ny volam-panjakana. Dia tsotra zany ny ana ny alaolana. Ny alaolana dia izao fanaraha-maso mahaleo tena ny fitantanam-bola panjakana. Fanaraha-maso mahaleo tena ny fitantanam-bola panjakana. Anisan'ny sosokevitra mivoaka tao anatin'ny didinika izay nitanterahana teto amin'ny espace de ity ny tokony hananganana ny fitsarana hitsara ny mpitondra na ny haute cour de justice ary alana amin'ny kolokolo sy ny tsindry samihafa avy amin'ny mpitondra. Anisan'ny sosokevitra nentin'ny mpandray anjara tamin'ity didinika ity ny tokony tsy hanendrena fa hifidianana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ambaratonga mpitsarana eto Madagasikara.